Patro anatiny hoe tompoko lasy tompoko vavy miarabantsika rehetra tompoko. Tsy raha nakatia dia niteny taminjareo hoe tsy hiteny fa mahita anareo tonga be da be ohatran'izao dia hiteny kelikely ny tsika zao miditra amin'le fanavaozana ary araka ny tenin'ny ray aman-dreny teo dia irarina mba ho tonga tokoa amin'ny fanavaozana satria raha nanomboka ny tolona ianareo tanora tsy ny tolona femitolona fa ny tolona nanantena fiovana amin'ity firenena izay efa potika ty. Ka ny nanaitra hiteny dia naheno an'le isa teo 760 zay ilay izy. Dia hoy izy anakapoko tatsy ambadika ho aiza daholo zany reo ny asa satria ny firenena potika ny olona zay mpandraharaha avy any ivelany mba mitondra vola makaty amintsika ny enjeny migadraina satria mifaninana amin'ny namana sasany dia mitsoka daholo zao ny mpitondra vola avy any ivelany zay ny ainatsika amin'izao ary mijery atsika mijery izy amin'izao hoe ahoana reto vaovao reto afaka ve zahay ny hiasany sa matahotra zahay ny hiasany tadidio fa tsy ny fanjakana ny mamorona asa anisan'ny fahadisoana nieritreretiny sasany koa zay nieritreritra izy fa ny fanjakana ny mamorona asa dia lasa izy mandeha mamorona orinasa kely etsy tsia zany atao hoe mialatsiny amin'ny teny frantsay état entrepreneur zany mbola tsy nahitan'izany ka nandroso ny firenena manao an'izany état entrepreneur zany mpitondra zany hoe tsy maintsy miezaka atsika manambitamby an'ireo mpitondra vola avy any ivelan'ireo mba hitombo ny orinasa eto Madagasikara dia moramora aminareo ny mahita asa. Ny zava-misy amin'izao manko ary tsy mandany zany tsika tanora raha vao mahita hirika kely dia makany andafy tsy zay nefa ny atao hoe fuite mialatsiny amin'ny teny frantsay any zay ny atao hoe fuite de cerveau miala teto Madagasikara daholo le mba eritreretina hoe manam-pahaizana tsy magaga raha miletika foana le firenena niezaka tokony ataon'ny fanjakana dia mitazona anareo zay eritreretina ho manam-pahaizany tanora zay misy amin'izao ary ho avy ny firenena rapitso dia manome toky anareo zahay fa hiezaka hanao zay azonay atao hampiroboroboana ny alatsiny fa na ny mampiasa an'le teny gasy anisan'ny mahamenatra daholo manko zany fampiroboroboana ny secteur privé iny lahara-pahamena ankoatran'ny lahara-pahamena zay fa teneniko isan'andro eny ny angovo ny rano ny tsy fandriam-pahalemana ny ady amin'ny kolikoly indrindraindrindra ankoatran'ireny dia anisan'ny lahara-pahamena ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miakina. Manome toky anareo zahay tsy ho vita rapitso dia rapitso zany satria le firenena fa latsaka tanaty lavaka dia io ohatran'ny zavatra nalatsaka ny anaty lavaka io rehefa sotominao izy hiakatra avy any anaty lavaka dia mbola misy fotoana izy mbola anatin'ny aizina ny ao anatin'le lavaka mandra-pivoakany aty ivelany mazava dia mbola misy fotoana tsy maintsy maiza dia aza kivin'olona atsika hoe aiza ihany tolona nataonareo nefa io mbola misy délestage efa miasa atsika zao.
zany tolona nataonareo nefa io mbola mandeha ny kolikoly efa miezaka mafitsika zao a efa mandeha ny fanenjehana an'ireny fanetro be ny firenena reny a mety efa enoenonareo ihany angamba ny misy ianaratsika ny teny vahiny a mba hahaizatsika azy fa aleotsika mba irearea amin'ny fananatsika ny ty teny gasy ty raha hitanareo ihany koa reny gouvernemanta reny fa diplômé ambony daholo ny akamarony diplômé ambony daholo ary ny akamarony a diplôma ny azo teto Madagasikara daholo rehefa pré izy a rehefa orin'izay izy a nandeha nanovy fianarana nandrato fianarana tany ivelany a safidiny azy iny ilaina ihany koa manampy fahaizana fa ny akamarony reny a dia nivoaka avy eto Madagasikara daholo reny gouvernemanta reny ny tiako tenenina dia te hanome sehatra atsika zay nianatra sy nivoaka teto Madagasikara oatra zay moko lokal ny amarana ko azy a tsika moko aty amin'ny sehatra sekoly tsy miakina fa za efa miezaka amitsika miteny zao a manao ary izy mihitsy ny nampendraketiko azy satria izy fantatro hoe mbola miandry ty fotoadehibe androany ty a izy ny nampendraketiko azy a mbola miezaka zahay a mametraka forage eny avotovorona eny akatso a miezaka zahay a ny manavao an'ireny trano mpianatra eny akatso reny a miezaka zahay a mametraka panneau solaire 1 méga isaky ny université 1 méga panneau solaire zany hoe mba hampandeha ny trano fianarana aloha zany sy ny birao no mety vitany 1 méga amin'ny université fito eto Madagasikara enina ny faritany enina amin'ny faritany miampy any akatso dia miampy ny votovorony reo zany zao a niasa efa ataonay a mba hampisehoana hoe mijery a anareo tanora zahay a amin'ity fianarana ty mianatra ho izy mandela zay a fianarana no haintsika iady amin'ny fahantrano io dia makahery anareo rehetrarehetra miarahaba anareo koa zay hotolorana ny maro-pahaizana androany a dia azakivy fa mbola hiratra ny masoandro ny Madagasikara saotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy